plasy vavy atendresany. Ingavy andreo izay mahafolaka ny teny frantsay andika teny andreo manatsika manaraka an'izao fotoana izao fa tsy mafehy ny teny-drazantsika. Raha hono ny lambalandana tsobo ranon'ampa dia mamerina ireo no manana ny ambitra. Manarak'izay dia manambitra misaoran'Andriamanitra izay efa nonondro matoa misy tsarana teo ny tenanay satria noho ny fitiavany mba tsy fandratrano samy malagasy na efa minono samy olo-pirenena malagasy dia tanteraka soamantsara izao fihaonana hanomezana ny fiofanana ho an'ireo tompon'andraikitra mikirakira ny basy eto an-tany sy firenena. Mitsy manantena ny tenanay fa manomboka androany dia anao ny asany ao anatiny mahamaty androna tanteraka na ny eo amin'ny fitangonan'ny filaminana na ny eo amin'ny lafitany, indrindra ka ireo manana andraikitra amin'ny fikarakarana ny basy mba ho ara-dalàna. Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta plasy vavy. Raha tsy ahirana dia tany amin'ny taona 1724 ny 30 janoary no namoaka mpondrozotra ny vorona afrikana mahakasika ny fomba fampiharana ny vina antsoina hoe mangina ny basy manerana any Afrika amin'ny taona 2010. Raha adika amin'ny teny farantsay dia hoe faire des armes en Afrique à l'horizon 2020. Ka iray amin'ireo hetsika maro noraisina amin'izany ny volan'ny famelan-keloka amin'ny fitanam-basy tsara-dalàna. Efa nisy firenena nisantatra an'izany tamin'ny taona 1724. Nahatsapa koa nefa ny fitondrana malagasy ka ilaina dia ilaina tokoa miditra amin'ny fandaharan'asa io manoloana ny faritahan'ny basy mahery vaika eto amin'ity nosin-drazantsika ity ary rahantsika mahafantatra ny voka-dratsin'izany noho ny fampiasana an'izany fiparitahan'ny basy izany amin'ny alalan'ny asan-dahalo, ny asa fakana-keriny, ny sisa. Zany rehetra izany dia miteraka tsy fandrosoany ty nosin-drazantsika ity. Miteraka ihany koa ny fikorotana ny fiarahamonina ka manjary very hasina ny fahefam-panjakana. Koa eto dia ankasitrahana tanteraka ny vondrona afrikana tamin'ny mankatoavany ny fanindritsika hana tanteraka ny ray volana famitsoran-keloka amin'ny fitazonana basy tsara-dalàna. Nanamarika izany nanomboka tamin'ny 2010 ty volana ity isika. Fanamariana ao anatin'ny volana izay napetraka ny firenena mikambana ho volana fandriam-pahalemana manerana ny tsana rahateo. Misy ny komite raisan'ny ministera ao amin'ny gouvernemanta izay voakasika izany hetsika izany. Izay faharombona ny ministera maromaro dia ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, ny ministeran'ny fitsarana, ny ministeran'ny aritany sy ny volo-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny sekretara-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena, misahana ny zandarimariam-pirenena. Dia raha manokana ao anatin'izany ny fiaraha-miasa nasehon'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana amin'ny fandefasana ireo sary sy feo fanentanana izay inoana fa tafapaka any amin'ny faritra lavitra indrindra eto amin'ny nosy. Ary ny farany fa tsy mikely akory ny fahavononana nasehon'ny fiarahamonimpirenena hanao tantsoroka amin'izao hetsika iarahantsy manana izao. Asa goavana no miandry arak'izany. Asa takiany fanamby sy mikendry tanjona iombonana
dia ny fametrahana fandriam-pahalemana amin'ity nosilazatsika ity. Fandriam-pahalemana izay rehetrarehetra fa olovain-jafy. Ao amin'izay iray volana izay dia ahitana ny olo tsy ankanavaka monina eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara mba hanatona an-tsitrapo ny biron'ny fiarovana any amin'ny faritany, any amin'ny prefectura, any amin'ny district. Ireo hitondra ny basiny izay mbola tsy hananany fahazoan-dalana dia tsy hisy arakaraka, tsy hisy fanenjehana. Vao mainka koa aza omena taratasy fanamarinana izay hoentiny ny verina mody miaraka amin'ny basiny mba hanamora ny fahazoany alalany aneoriana any. Isy andininy vitsivitsy amin'ny lalàna 7 tsitika aotra 1 tamin'ny 20 ny volana Jolay taona 720 mikasika ny fikarakarana ny basiny tsy ampiharana mandritra ny iray volana tamin'Torakirika ho an'ny fitazonana basy tsara dalàna. Dia iantsona ny fiaraha-miasa amin'ny olona tsirairay ny fanaterana an-tsitrapo ny basy mahery raika indrindra fa ireo izay ampiasain'ny mpitandro filaminana raha ohatra ka miriaria any anivon'ny fiarahamonina any. Ireny dia rahantsika mahafantatra fa tsy azahono tsotra alalana ny fitazonana azy. Tsorana sahady izay mahavita izany satria isany efa mandray anjara goavana amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny olona toy izany ary ohatra velona amin'ny fitiavam-panorazana. Ianareo izay andray ny fiofanana ka azahoanareo ny toromarika sy ny fahaiza-manao ilaina mandritra ny 2 andro eto amin'ity trano fanaovam-pety ity no ifandray akaiky amin'ny vahoaka. Ianareo no iankina ny fahombiazana ny fanamby apetraka teo anatrehan'ny vondrona afrikanina ary anoratra ny tantaran'ny firenentsika amin'ny fanarenana ny fampitokisana izay tsapa famarefo dia marefo eo amin'ny fotonandraiky fanjakana sy ny vahoaka. Koa mitsodrano anareo izay aleo alasana toero ny fanakiviana izay mety manomboka ao anatin'ny fieritreretanareo. Riseo lahatra ireo izay mitady ameno feno. Atao vao an-tsaina hatrany ny fahafahampo-na vita ka nandresy sakana maro na ahafahana hatratra mitanjona toy isika miaramila avy nahavita lalatsarotra. Aza adiny fa tsy mifotsitra akory hoy ny fitenenina mahazatra no tsy ambolia mboavary. Aoka tsy ho aminareo izay omena fiofanana eto mandritra ny 2 andro no hanao taribato bilambava ka tsy hampahombindray izao ezaka iraisana izao sanatriavina ny izany. Dia matoa Prime Ministre, misaotra manokana anao izay ministera maromaro izay fanontonona teo satria dia nanaiky iahy an'izao fifanana izao ny tenanao na dia maro ny andraikitra sahaninao. Izay tokoa no fitaovana eo am-pelatananao ny fametahana ny fandriam-pahalemana araky ny lalam-pampirenentsika ao amin'ny 1520 izany dia hitandrona ny firaisam-pirenena. Isika rehetra ato anatin'ny teatro-trano ity izany dia inoana fa natanteraka sy hanamaivana ny asan'Andriamatoa Prime Ministre amin'izany fametrahana fandriam-pahalemana izany ka hisian'ny fampitokisana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka. Manarak'izay dia nantsoina ianareo any amin'ny lafitany sy ianareo mpikirakira ny basy satria dia araky ny 1970 ihany koa dia miara-miaintana amin'ny fanjakana foibe ny vondrom-bahoaka tsy-dara-pahefana ho fametrahana ny filamenam-bahoaka any amin'ny toerana misy anareo tsirairay avy. Dia misy manantena izahay raha vao mialeto isika dia hoto
izany fandriampahalemana izany eto amin'ity misondrazantsika ity. Eto am-pamarany dia manolotra ny fisaorana anao ilay natao Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta tamin'ny fametrahanao ambony ny fandriampahalemana indrindra amin'izao mialohan'ny fidirantsika amin'ny fidianan'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara izao. Sitraka sena ihany koa no atolotra antsika rehetra tonga nanolona izao lanona fanokafana izao. Engany isika rehetra izao samy toy ny rano ambodivondrona ka tsy laozany soa sy ny mananjara. Ary ny sanady ny vokatra izao ezaka izao izay iarahantsika mifarivo. Dia ho toa amin'ity misondrazantsika ity ny fiarahamonina anjakan'ny filaminana ny fandriampahalemana indrindra fifahalahina eo amin'ny samy malagasy. Makasika Ravikolahy, makatelo.